Zainy amin'iny fanotrangana lozam-pifamoivoizana indray kosa ny lalan'ny Soraka Iazon'ny Ranonanosy ny maraina teo tokony ho tamin'ny roa ora tany ho an'ny fiara kely iray mitondra olona 5 no niaran-doza ny roa tamin'ireo kosa ny voamafy tao anatin'izany. Araka ny fitantaran'ireo mpona manodidina tonga namonjy azy ireo dia tokony ho tamin'ny roa maraina ny trangany loza ary olona 5 ireo tao anatin'ny fiara. Tsy fantatra mazava izay nahatonga ny loza fa ny fidoboko ny fiara no nanaitra ireo manodidina ka nahatonga azy ireo hijery teny an-toerana. Tsy niandrera araka izany ireo mponina manodidina fa avy hatrany dia nandray andraikitra namonjy ireo niaran-doza satria dia arota amin'izy ireo naratra mafy ary voatery nahitra tany amin'ny HGR aingana. Izay mipetraka ery ambany ariva izy mipoaka dia aminay no nataika anay dia niakatra izay namonjy tety. Olona firy ny tao anatiny? Teo. Dia nanahoana ny ratra anazy? Ilay sôfera sy tao dia ihany fa ilay taty ariana tsy nanio. Efa matetika fa tsy tranga vaovao intsony ny fahitana lozam-pifamoivoizana aloso mandritra ny fety. Tsy fantatra izay tena antony mahatonga ny loza fa anisan'ny tranga hita matetika ny fandehanana mafy, eo ihany koa ny tsy fitandremana na ny avisanana be loatra. Mila mitandrina araka izany ireo mpitondra fiara sy mpandeha tongotra mba hisoroana ny loza mahatsiravina tahaka izao.